Ampitomboana amintsika hatrany ny ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Vavaka isika rehetra nomboantsika izao toriteny izao. Jesosy Kristy Tomponay io, vonona indray izahay andre ny teninao. Fantatray fa manako lazaina aminay mandrakariva ianao. Ary sambatra izahay raha mbola manako lazaina aminay ianao fa raha Andriamanitra mangina aminay ianao dia midika zany fa efa nafoy izahay na sanatria zany zaza sary. Fa matoa ianao misahirana miteny dia ny zanakatiana no anarina ho ianao. Ka dia menanao zay raha io, menanao zay Jesosy zokinay io. Isaotra Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ho renesintsika androany dia raisina avy amin'ny afatry ny soratra masina izay hita ao amin'ny bokin'ny Koritianina voalohany toko faha 5:10, ny andininy faha 5:efapolo ka hatramin'ny andininy faha 7:50. Koritianina voalohany toko faha 5:10, ny andininy faha 5:50 ka hatramin'ny andininy faha 7:50. Mivaky toy izao rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy eto amintsika. Ary arak'izany koa no voasoratra hoe Adama voalohan-dahy natao mananaina, Adama farany natao fanahy mahavelona. Anefa tsy izay fanahy no voalohany fa izay amin'ny mananaina dia vao izay amin'ny fanahy. Ny olona voalohany avy amin'ny tany dia tany, ny olona faharoa dia avy any an-danitra. Izay amin'ny tany dia tahaka ilay amin'ny tany, ary izay any an-danitra dia tahaka ilay any an-danitra. Ary toy ny hitondrantsika ny endriky ny amin'ny tany no hitondrantsika ny endrik'ilay any an-danitra koa. Amen. Indray andro nandeha mba nitsangatsangana, atao hoe nitsangatsangana ve ny filazana zany, nandeha nanao magasin mba hijery ze kiraro toy zany, dia rehefa nandeha zay mivady teny am-pandehanana mijery magasin fividianana akanjo zany sy kiraro ho an'ny ankizy, dia variana dia variana aho sady vanaka dia vanaka, nahita magasin anankiray mivarotra tenisy. Dia jereko misy tenisy ao 100 €, 150 € toy zany zany. Fa nisy rayon na tenisy izay nahatratra hatramin'ny 2000 €, 2000 €, 3000 € akory. Dia averiko fa mandroro ny masoko dia nanatona nijery an'ilay kiraro. Dia za hoe misy kiraro hatramina 2000 € ve? Dia nametraka fanontaniana tamin'ny vatiko aho hoe possible ve zany? Inona ho any no fahasamihafany, tena misy fahasamihafana be ve ny reo kiraro reo? Dia nefa toa jerena nisy zany ny sasany mitovitovy endrika, mitovitovy style nefany dia tena misy elanelana be ny vidiny, ny ray 150 €, ny ray 2000 €. Ary na ny paoziny aza dia tena ohatran'ny hoe presque modèle mitovy, mazaka hoe presque. Ka inona no ampiavaka an'ireo? Ary indraindray aza ilay 150 € moramora kokoa misy endrika manaitra zany noho ilay lazaina fa lafo be. Dia ny valiteny nomeny vadiko ahy dia hoe ny marika hozy izy no mitondra an'io fa tsy ny endrika ivelany na ny paozipoziny. Ny marika sy ny hoe io indray no tendance, io no malaza amin'izao fotoana izao. Izay anekdoty zay no entiko
hanazavana anty kortiana voalohany 1545-49 ty satria mety tsy azotsika le izy amy voalohany. Paoly eto mampitaha ilay adama voalohan-dahy, zany hoe isika olombelona, dia ilay adama voalohany zany hoe misy adama anankiroa zany. Le adama voalohany ozy izy dia vita avy amin'ny tany manga, fa ilay faharoa kosa izy dia avy any an-danitra. Averiko ilay adama voalohany de vita avy amin'ny tany manga na fotaka na vovoka, ilay faharoa kosa izy dia avy any an-danitra. Maheno tsara atsika, le premier Adam est fait d'argile, vita amin'ny tany manga. Ilay adama faharoa kosa dia avy any an-danitra, vient du ciel. Tiako sarena sainareo amin'ny fomba fanazavany Paoly an'ilay fehezanteny. Ozy izy hoe, veritsika le vaky teny ny olona voalohany avy any an-danitra, avy amin'ny tany dia tany, ny olona faharoa dia avy any an-danitra. Rehefa miresaka an'ilay adama voalohany zany, na ilay ravovoka, le poussiéreux, le glébeux, dia préciseny Paoly tsara hoe avy amin'ny akora inona no nanaovana azy, avy aiza, dia lazainy mazava tsara ao fa hoe avy amin'ny vovotany, il est fait d'argile. Fa rehefa hamaritra an'ilay adama faharoa kosa izy, de Kristy zany, dia hafa kely ny fomba nilazany azy, ilazany hoe avy any an-danitra. De ny fanontaniana apetrako aminareo hoe move figure de style fotsiny fomba filazany Paoly an'izany, sa misy zavatra tiany ampitaina amitsika mpamaky ny soratra masina? Satria raha ny tokony ho izy de hoe ilay adama voalohany de vita avy amin'ny vovoka, ary ilay adama faharoa zany de vita avy amin'ny ... Fa magaga ilay adama faharoa tsy lazainy hoe vita amin'inona. Ilay adama voalohany de lazainy hoe izao ny akora nanamboarana azy, vovotany na tany manga. Ilay adama faharoa tsy nilazainy ny akora nanaovana azy, fa nilazainy kosa de hoe avy aiza izy, avy any an-danitra. Eo indrindra no tiako hisorana antsika hoe avy any an-danitra ilay adama faharoa. Io teny hoe avy any an-danitra io, lanitra io, raha jerena ny baiboly grika izay nakana azy, dia ny teny hoe lanitra ao amin'ny texte zay nampiasainy Paoly amin'ny teny grika de hoe Uranos, Uranos. Ka mba azahoantsika an'le hoe Uranos, inona moa zany le hoe lanitra amin'ny teny grika hoe Uranos io, de tsy mahalaza azy ny teny hoe ciel amin'ny teny frantsay, tsy mahalaza azy tsara koa ny teny malagasy hoe lanitra. Fa indramiko ny fanazavana nataony ngay Père Henri Boulade, mopera frantsay miasa tany Egypte izy ty, de ozy izy hoe en anglais le ciel a deux possibilités d'expression. En teny anglisy de misy fomba roa azo ilazana ny lanitra. Ny voalohany ozy izy dia the sky, ary ny faharoa ozy the heaven. Ny voalohany le the sky dia fatatsika tsara manambara abakabaka, hoe the sky is blue, manga ny lanitra ozytsika. Zany hoe io ambony lohatsika io zany no atao hoe lanitra amin'ny teny malagasy izy de lanitra ihany, amin'ny teny frantsay koa izy de ciel ihany, fa amin'ny teny anglisy izy misy nuance. The sky ilay eo ambony lohatsika, fa ny the heaven kosa, the heaven
dia ilazana toerana anankiray zay azo sarisary an-tsaina anoany fa tsy voafaritra ao am'izay everina ho fonenan'andriamanitra na ao am'izay toerana izay lazaina hoe toerana misy ny tontolon'ny fanahy. The sky abakabaka, the heaven ny toerana misy an'andriamanitra. Inona ny antony hanaovako an'izay distinction sy fanamarena zay raha mamaky anty Korinthiana voalohany 15:45-49 ny zavatra anankiray tsara ho fantatra aloha de zao hoe ny Korinthiana voalohany 15 ray manontolo dia io no atao hoe chapitre izay milaza mazava tsara ny amin'ny fitsanganany tena maty, ny amin'ny résurrection. Ao no manazava mazava tsara ny fotom-pampianaratsika kristianina manoloana ny atao hoe inona no zavatra hitranga ny fitsanganany tena maty na manao ahoana ny toetoetry ny zany atao hoe résurrection zany. Ary za manasa anao manokana teniko foana isaky mampianatra na sekoly biblika na katekômène na mpiangona hoe raha tianareo no tsy atahotra fahafatesana intsony mazava be teniko de vakio tsara ny Korinthiana voalohany 15 ray manontolo lavalava izy io misy hatrany amin'ny 5 any raha tsy diso aho de avereny vakina indroa intelo de ho hitanareo fa tena manampy antsika kristianina hiala amin'ny tahotra sy ny horohoro amin'ny didijadony atao hoe raha fahafatesana. Ny fahafatesana dia amin'ny karazana fivavahana rehetrarehetra na amina karazana civilisation rehetrarehetra sy ny finoana misy rehetra tao ambony tany de miezaka daholo ny karazana fivavahana rehetra namorona angano, namorona tantara mba ny ao ambadiky le croyance dia mba ahafahana manalefaka ny onjan'ny tahotra raha olombelona ny fahafatesana. Io le lazaina amin'ny teny frantsay hoe pour dédramatiser la mort, zany hoe efa drame be zany fahafatesana zany fa mba ahafahana manalefaka azy dia nasina zany tantara zany ohatra hoe ny Halloween sy ireo finoana egyptiana, ny finoana silamo ihany koa zay hoe ohatra ny ahoana ny zavatra hitranga aorinan'ny fahafatesana sy ny maro samihafa. De ny fanontaniana mipetraka hoe moa ve ny résurrection ho antsika kristianina koa mitovy am'izay? Moa ve zavatra noforonitsika kristianina io mba hanalefahana ny onjan'ny fahafatesana ka hoe mba hampaherezana ny olona fotsiny rehefa mandalo fahafatesana? Na tonga am'le tenin'ny zalahy filôzôfa aty manao hoe noforoninareo kristianina ny lanitra na ny paradisa mba hanadinonareo vetivety ny fahoriana ety ambony tany. Ary misy anankiray croyance anankiray zay fantatsika tsara fa io no tena malaza am'izao fotoana tsy hoe malaza moa am'izao fotoana zao fa nalaza hatram'izay fa tena voizin'olona maro de ny réincarnation. Io no mahazo olona betsaka. Inona ny mahasamihafa ny fotom-pisainana amin'ny atao hoe résurrection na ny fitsanganana tena maty sy ny réincarnation? Ny réincarnation de izao ny fomba hanazavana azy tsotsotra ara-pamaritana de ny hoe araky ny finoany zareo bodista ny am'izany réincarnation zany sy ireo tariny miaraka aminy de ny fanahy hono izay nalefa taty ambony tany zany hoe avy tany an-danitra ho ny fanahy de nalefa taty ambony tany de natambatra tao anatina vatana anankiray ka rehefa tonga ny fotoanan'ny fahafatesana zay fahatesan'ny olona io de miala tao io fanahy io de mandeha any amin'ny toerana anankiray, mandeha amina vatana anankiray hafa indray, atsofoka ao anatina vatana hafa anankiray indray, zany hoe le fanahy zany misignigré amina vatana anankiray. Dia misy karazana atao hoe processus mécanique izay andehanan'izany. Raha ohatra ka nanao ratsy ianao dia possible ny olona anankiray misincarné ao anatina biby, ao anatina saka, ao anatina akoho, ao anatina alika. Any amin'ny aty amin'ny tany tandrefana ny réincarnation am'izao fotoana zao
dia ny fampianarana amy réincarnation de tena mahazo succès be mihitsy mahavarina satria ao ambadiky le izy dia misy fijery everina ho pozitif satria ao anatintsika olombelona de misy fanirina foana te hamerina fiainana hoe te hamerina fiainana vaovao recommencer une nouvelle vie zany hoe ny ao ambadiky le réincarnation dia misy nofinofy misy fantasme ny olombelona hoe te hamerina ny fiainany indray raha ohatra ka tsy de naomby le fiainany teo aloha fa te hamerina fiainana ray hafandray izy zay zany le izy rehefa tena zoina akaiky donc zany amin'ny akapobeny ny réincarnation dia hoy ry zareo mpandalany zany manome chance faharoa ny fanahin'olona anankiray izay nodimandry mba afaka mivoatra raha ny tokony ho izy ary ndraindray aza tsy manam-pahatapera illimité zany hoe eno tsara mba hanantena fivoaran'ilay fanahy ka zay miantony iverenany na itsofoany any amy vatana hafa indray nefa ihany ko ho an'izay heverina fa olona ratsy dia sazy ny réincarnation amina vatana zay tsy tiany sanatrian'izany lasa anaty biby izy manina naka an'izay fanazavana any amy réincarnation zay satria mba ahafahantsika tena mahazo tsara ny tena mahasarobidy ny fitsanganany tena maty par rapport ny zany resaky réincarnation zany ny fitsanganany tena maty dia avy amin'ny teny grika hoe anastasia na mifoa avy ao amy torimaso ary rehefa mifoa avy ao amle torimasony iny izy dia miditra ao anatina vatana anankiray vaovao ihany koa eo no somary mety avery atsika hoe mitovy amy réincarnation ve fa saingy ny réincarnation dia vatany ny olona eto ambony tany fa ny atsika ny résurrection dia ao amina vatana vaovao foronina avy any an-danitra tsy zany namorona zany fa paoly amy korintana voalohany toko 5:10 hafa ny vatany ety an-tany ary hafa ny vatany any an-danitra io le nanovako fanoharana tamile kiraro 150 € sy 2000 € teo ny réincarnation de ny eo ihany no avadibadika ny tota ihany no avadibadika fa ny résurrection famoronana vaovao vatana vaovao ary ny maha vaovao azy tsy hoe ty de solona anankiray mitovy am'ty ihany tsia fa karazana vatana tsy mbola nisy mihitsy dia vatany any an-danitra hoy paoly ny ho atsika zany zay kristianina miaino an'izao torotena zao inona no andrasatsika inona no antenaitsika kristianina isika koa ve mba te hotovy am'rety olona zay manaraka ny réincarnation sy ny fiainany olona am'izao fotoana zao hoe te amerina zéro ndray ny fiainana retour original azafady ny résurrection na ny fananganan'andriamanitra atsika tsy famerenana amin'ny laony indray sy fanaovana ny compteur iverina zéro fa nouvelle création famorona baovao ary tsy ny any an-danitra ihany fa ny fiainatsika rehetra koa rehefa nateraka indray tsika zay le avy amin'ny fahateraham-baovao ho amin'ny famoronam-baovao rehefa tonga zanak'andriamanitra atsika nateraka indray dia noforonony olona vaovao efa lasa ny zavatra taloha hoy izy izy indro tonga vaovao ireo nouvelle créature ary izay maha maolom-baovao atsika izay sy izay le maha zavaboary vaovao atsika izay dia mizotra makany amy fahataterantsika amy fitsanganany tena maty izay tena tsisy ifandraisany am'ty tenatsika ty sikamasa mieriferitra fa rehefa tonga ny fitsanganany tena maty de hoe io vatatsika ty zay alevinao pasana io no ifoao pasana
dia avy eo iny a andeha hiakatra any an-danitra tsia ity mety lo ity ozy paoly de tsy mahazo amy tafiny tsy mety lo fa efa samy manina ny tantarany ka vaovao indray dia ao anatin'ny soratra masina ny zavatra filazany azy de hoe tsy misy tsonina lahy na vavy ahoany zany donc zany tsy misy tsonina ny resaka genre tsy misy tsonina jiosy na grika na andevo na tsy andevo ina ny dikan'izany mety mampiasa saina betsika hoe ahoana zany vatanao vaovao tsy misy sexualité zany ny tianao tenenina de hoe tsy misy intsony ny cloison mampisaraka ny olona tsika matsa hoe za zao lahy ianao vavy za barbu ianao mety olona tsisy volom-bava za ianao mety fa olona ray aman-dreny be za toy zao zany hoe tsy misy intsony le fahasamihafana ary tsy misy ny elanelana fa matoa misy ny jeu de misy ny tu matoa misy ny tu de misy ny il sy ny sisa zany hoe zarazaraina samihafa ny olona eo zany le atao hoe fahasamihafana fa rehefa ao am'le fahamoronana vaovao dia mitovy amy Kristy avokoa isika hoy Paoly apôstoly ary zay le vaovao mahafaly izay le zavatra mahagaga izay lazaina eto réalité vaovao tontolo vaovao zay tsy mifandraika mihitsy amin'ny dimension misy eto ambony tany izay mahatonga an Jesosy miteny ao amin'ny apokalipsy toko faha 1:15 hoe aroy ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana indro avaoziko ny zavatra rehetra aroy koa izy soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo fanavaozana Jesosy tsy manao tip-top Jesosy tsy manao fanamboamboarana tahaka atsika rehefa hoe manavao trano dia kikisana le trano dia lalorina andray mandeha dia asina sograsy dia asina loko fa nanazy de solony vaovao eo no mahasamihafa atsika sy Andriamanitra eny na de amin'ny fiainantsika andavanandro azy ny olombelona mety miezaka izy manamboamboatra ivelany ny amin'ny fiainany hoe iova famindra aho iova fenitra aho iova tsy haiko apparence fa izy mbola c'est toujours la même personne fa Andriamanitra manavao tonga olona vaovao ary eo no enjeu ngeza be zay ao amin'ny Kristy dia noforoniny ho tonga olona vaovao ahoana ny hevitry zany ny fahatanterahany de amin'ny fitsanganany tena maty bien sûr fa dieny izao sahady de efa misantatra atsika ka le olona vaovao no atafiny atsika asalitry ny atsika de Kristy zany ilay adama vaovao io no atafiny ary zay mahatonga olom-baovao ary eto ny tsara tsirina tsara ny maha olom-baovao an'ny Kristy ny mpino de tsy hoe tsy mpanota intsony izy tsy hoe tsy manao rasy intsony izy fa noho izy mitafy ampitafiana lay olona vaovao fa ny fahatanterahany zany tanteraka de amin'ny andro zay itsanganana maty dia eo izy vao tena tonga amin'ny fahatanterahany feno Jaona voalohany toko 3 andininy voalohany sy faharoa milaza an'izany Jaona voalohany toko 3 andininy voalohany sy faharoa endre manao ahoana ny fitiavana nation ray atsika de niatsona atsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika koa noho izany de tsy mahalala atsika izao tontolo zao satria tsy nahalala azy izy ry malala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika ankehitriny aza na de zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho izay ho toetsika ratrizay fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika ho tahaka azy isika zany zao dia manahaka any Kristy tsy makatahaka any Kristy tsika satria tsika tsy Kristy fa manahaka any Kristy manahaka any Kristy satria Kristy monina ao anatitsika ohatra ny mpivady io matetika mahavariana fa rehefa ny mpivady no efa ela ny vadina na ny mivady dia
zavatra mahagaga ohatra ny fanakaiky endrika zany zareo asa raha mahatsikaritra ny zany nareo ohatra ny misy ressemblance mais pas photocopie de tahak'izay ihany koa isika ao amy Kristy dia rehefa elanyela miaraka amy Kristy anao dia mifindra any aminao contagieux any aminao reo toetra amapomba ny Kristy fa tsy hoe ianao no makatahaka ny Kristy zay Kristy ny fadianina de mandeha fadianina Kristy tsy manao zao de tsy zay no fiainana kristianina satria zay le hoe avaozona tanteraka ianao fa io fanavaozana io tsy mbola tapitra tanteraka fa miandoa mitohy mandra-pahatonga ny fahatanterana ny fitsanganana tena maty eo tsika ozy zay vao tena ho tahaka azy tanteraka zay vao tena copie conforme izay mahatonga le tenin'ny Kristy Jesosy manao hoe mitoerao mazava de mbola manana mazava ianareo izay ny antony aradia amy Kristy miaradia amy Kristy fa ny fampikasokasoanao aminy ny fiarahanao aminy no mahatonga anao handray ny avy aminy no zany azaketraka azakivy indraindray mety akiviny olona tsika atsatsony olona hoe za ve nareo mba kristiana nefa zao oui possible zany fa tsy vitany ray andro zany fa ny fiarahanao amy Kristy maraina atoandro hariva ny fifaneraseranao amin'ny isan'andro no hanahafanao azy eny ampandehanany eny izay no fanavaozana izay ataony amitsika indro efa navaozoko ny zavatra rehetra isika zay manofy ary tahaka an'zareo manaraka ny firehekevitra ny boudiste mivohy ny réincarnation ho anao zay maniry fiainana vaovao recommencer une autre vie manana an'izay occasion zay mihitsy anao miaraka amy Jesosy satria tsy le fiainanao iny intsony no fiainanao amizay fa ny fiainan'ny Kristy no lasa fiainanao Kristy tsy miteny aminao hoe manana fiainana vaovao mais za manana ohatrany rehefa olona le hitanareo isaky ny voalohany taona reny le manao bonne résolution Kristy tsy miteny aminao hoe manana bonne résolution isan-kerinandro hoe mais za mba hanana fiainana hafa fa izao tohizo ny fanaranao azy tohizo ny fiarahanao aminy fa izay fiainana izay no lasa fiainanao ary zay le fiainana vaovao eo tanteraka amitsika ane zany am'izao lalana iarahantsika amy Kristy zao voninahitra any ho an'Andriamanitra zay aza hatramin'ny taloha indrindraka ho azy mandrakizay avakisika misaotranao Jesosy eo no miafatra zay nomenao anay tamity lady maraina ity misaotra ny amin'ny fanavaozana zay ataonao aminay tonga amilay ira tokoa hoe fanavaozana zay mahagaga tokoa mahagaga anay satria indraindray tokoa mantsy na eo aza ny mahampanota anay ary tena mbola eo tokoa de misy zavatra zay afindranao aty aminay misy zavatra zay tsy neritreretinay ho vitanay mihitsy kanefa dia toa lasa tanteraka ary na zay raha manontany tena eny hoe ahoana nafahako nanao zany de satria efa manavao ianao meteza manavao anay isan'andro aza sasatra ny manamboatra anay dia meo anay koa ny fahatokinany amin'ny fitsanganany tena maty ka hanananay finoana fa ho tahaka anao tokoa zay anatina vatana vaovao manomboky zany asa zany teniny ety ary ho avy ny fotoana izay tena higoanay zany amy fahatanterahany fena misaotra Jesosy amen de mirary soa atsika rehetra name fotoana atsika rehetra indray amin'ny herinandro toy zao raha sitrapon'Andriamanitra indray elo matomboko